Virenantsika kely kosa ny eo amin'ny lafin'ny fampianarana. Resy lahatra ny université mouvement fa ny mpianatra eny amin'ny université no mpitondra rahampitso. Antony karakarana ny hetsika université Daïs ny 9 sy 17 septambra ho avy zao. Mitondra fanazavana mikarakara ny hetsika sy ireo mpanakanto izay mandray anjara. Ny université Prayeur ny tamin'ny 22 mars dia ny amin'ity université Daïs. Ny tena mampiavaka anazy aloha tamin'ny indray andro dia amin'ity indroa andro. Voalohany misy conférence iarana amin'ny général Ramakavelo sy Johnny Rarindranto ny Zoma. Dia anisan'ny zavatra mampiavaka lehibe faharoa an'ity hetsika ity koa tamin'ny voalohany iny eo amin'ny anankiefatra eo na 5 eo ny université nandray anjara, zany hoe ireo université lehibe. Fa tamin'ity manodidina any amin'ny 1.2 no niaran'ny hetsika ny vondrona anao an'ity hetsika faharoa ity. Ny Zoma aloha tsara marihana hoe VIP le izy, zany hoe izay no nandefa fanasana manokana fa tsy alaina le invitation io ao amin'ny SCAM nanaovana azy. Ny sabotsy kosa eo amin'ny lapan'ny tanàna n'Antananarivo eo ivela zany eo am-Parvis, manomboka amin'ny 6 ora tsy diso izy io hatramin'ny mandra-parivan'ny andro. Ho ana manokana angamba voalohany indrindra aloha ezaky ny amin'ny tsara indrindra ho an'ny tompo, zay no tanjona voalohany indrindra. Dia mino sy manantena hoe zavatra ho raisy ny olona izay ho avy rehetra eo ao anatin'ny message rehetra ampitaina anatin'ny hira, indrindrindra fa ho an'ny universitaire moa zany message tena ampitaina hoe ny tanora ilain'ny tompo. Dia mila tanora Andriamanitra hiasa ho an'ity firenena ity ampandroso ny firenena. Dia izay angamba ny azoko lazaina. Ny fanentanana moa atao efa mandeha any ny atao hoe spot eny amin'ny télé sy ny affiche. Dia izy io manomboka amin'ny 6 tsy diso dia mandra-parivany andro. Dia misy artiste be da be nasainay amin'io. Dia izy ity tsy miova ny firehakevitra anay, tsy miova ny hevitra hitondranay anazy hoe zay mbola resy lahatra fa mpianatra université no mpitarika ny firenena sy ny entreprise rapitso. Zay resy lahatra hoe raha manana an'Andriamanitra manana zay fahamarinana zay dia za mampianatra université anay mampijoro anay dia anaovanay zao hetsika zao. Dia isoranay manokana angamba ny tena hoe nanampy anay tamin'ity hetsika ity dia ny prestacle communication de global mission Africa Vililux Fandreco dia commune urbaine d'Antananarivo Tandem Studio, indrindra koa ny MATV zay miara-miasa aminay foana. Dia tongava maro tanora dia saika adiniko somary mafana eny amin'ny fotoana io. Dia misy marche de la croix zay eo anatin'ny maraina izy io, dia be eo amin'ny lapan'ny tanàna Makeny Akatso. Dia afaka mitondra banderole nareo, afaka mitondra mpodra fanentanana miteny an'izay hoe mbola misy fanantenana ho an'ny tanora malagasy. Dia misy satroka ho amidinay amin'io, satroka atao hoe mora mba hialana amin'ny hafanana be da be. Ny invitation ao amin'ny SCAM, ao amin'ny fandraisan'olona, dia ao an'ny Akatso, dia IST dia ISKE, ireo anankiefatra ireo. Dia ny amin'ny affiche eny misy numéro afaka hiantsonanay raha misy fanazavana fanampiny.